faly miarabantsika rehetra toko lasy toko vavy. Araky ny resaka ny fametrahana tamin'ny farany taona moa dia nolazaina fa indray mandeha isam-bolana farafahakeliny dia isy pitikevitra ifampizarana anehoana hevitra maromaro na vitsivitsy dia toy izay efa natomboka tany am-piangana zany izy ity ka mialohan'izany nefa amin'ny mamalagasy atsika dia tonga teto namagneny ray aman-dreny teto Nantes zay nanefa ny adidy noho ny tonotona am'izao asaramanitra niara tratratsy mianakavy zao. Ny famangina moa nefa tsy mahazaka tena dia nanaroatra ny fotoana ihany koa zay iresadresahana amin'ny ray aman-dreny mikasika ny zavanitranga tany Madagasikara tamin'ny taona raiky amby fitopolo ka dia ampifaliana no anolorana an'Andriamatora Zafindrabe André zany zay efa rahatsika malala fa sojabe ao amin'ny Shalom dia faly miarabanao tompoko ary isaorana demelo ianao ny amin'ny fahavononanao ifampizara amin'ny mparay tanindrazana ny zavatra niainanao tamin'izay taona tamin'ny nitranga tany Madagasikara tamin'ny taona raiky amby fitopolo sivanjato sy arivo zay. Ny fanontaniana voalohany angamba dia hoe inona no tena mahasamy hafa ny zavanitranga tamin'ny raiky amby fitopolo sy ny zava-dehibe teo amin'ny firenena ihany koa zay herintaona tao aorianan'izay no nitrangana. Ny voalohany dia mbola manatitra ny fiarabana tsika malagasy ray tanindrazana rehetra no mifantratrarantsika ny taom-baovao 2020 sy roa arivo zao miaingana hoe mba hitondra fiovana sy fanambinana ho an'ny tsirairay mba hiadana avoaka malagasy hiaina marina amin'ny zavatra misy atoerana zay ananany koa dia manatitra ny fiarabananareo. Faharoa zay dia misaotra indrindra koa ny fahatongavanareo eto zay mahatsapa tokoa ny fombatsika malagasy ny tontoana tahaka an'izao fahatsiarovana ny ray aman-dreny tsy dia zay re no mety ho ray aman-dreny tia lavitra ty fa mety misy fa zay zao no mahatonareo ankehitriny amitsika miaraka misaloma am'izao fikarakarana sy tadiavana ny mahana soavatsika ny tanindrazantsika izao koa dia isaorana lehibe ny fahatongavana reo eto manatanteraka ny zany adidy zay fombatsika mahatsara ny ray aman-dreny zay mantontoana tahaka an'izao ka engany fahatongavana reo eto zao dia mba fionatra avoeny ny hezy sy tanjaka zay nentina reo taty ka mba tafaverina somatsara koa any amin'ny vady aman-janakareo isaorana iny atoko. Mbola metraka fanontaniana ianareo angamba mikasika ny raiky amby fitopolo sy sivanjato na 1971 izay nitarika ny 1972 ny nirenany antoko monument dia hikatsaka ny fahaleovan-tena mangarangarana. Rehefa tonga teto Général de Gaulle nikabaratany Mahamasina dia nanome safidy hoe raha manao no nareo dia fahaleovan-tena mangarangarana zay, raha manao ina reo dia fahaleovan-tena anatin'ny firaisam-be frantsay. Koa ny safidy izahay mbola tsy nijoro ny monument tamin'izay fotoana zay fa ny safidy zay zay avy any atsimo zay tonga tao Antananarivo hoe fahaleovan-tena mangarangarana. Koa rehefa nivory tany Tomasina ny atoko politika rehetra manoloana an'izay tena nataon'ny Général de Gaulle re tokony tsy saratsara ka ny hery mba hatambatra hazahoana miady azahoantsika ny fahaleovan-tena ka zay zany nahatonga ny anarany hoe AKFM noho izay ray aman-dreny Modja John sy ny tenako izay avy any Tuléar izay tsy nanana antoko fa solitaire tsotra fotsiny avy any atsimo dia nilazany zay fa hoe tsy afaka miaraka raha tsy manangana antoko. Koa niverina tany Tuléar zany dia natsangana ny monument tamin'ny voanony satria mbola tamin'ny andron'ny fanjanahantany hoe mouvement national pour l'indépendance de Madagascar
rehefa de io zany nentina tamin'ny propagandy non. Rehefa azo ny fahaleovan-tena de novana ny anarany hoe Madagasikara ohatran'ny malagasy. Ka mifoto-kevitra lehibe mivozona hatramin'izay de ny hoe tsy mety mihitsy ny rafitra zay ravahana na indamina avy any ivelany, fa tsika manana ny rafitra tsika ny aina ny vahoaka malagasy de any fokon'olona. Dia tamin'izay fotoana zay moa de mitovy amin'ny nazi zany mifanarotron'ny adversaire taloha de hoe nareo zany mitovy amin'ny Hitler de satria tamin'ireo de hoe national, hoe mba national zany ny fomba lazana hoe mba national zany le tolona tokony hoe mba mivahoaka tsirairay manompana ny fokontany. Dia teo zany a rehefa nandeha ny fahaleovan-tena reny, azo ny fahaleovan-tena dia nahita ny monument fa tsisy fiovana fa maika na ny rafitra ara-pitondrana indrindra fa ny toe-karena fa maika nidina ambany be ny fiainana malagasy indrindra amin'ny fiarahamonina. Tsaroantsika malagasy indrindra fa ny ray aman-dreny misy natao hoe vilona hoe hetra tamin'ny fotoana reny zay nataony fanjakana hoe ny tanora rehetra manomboka amin'ny 20 taona tsy maintsy mandoa hetra na miasa izy na tsy miasa. Tsy de ratsy le foto-kevitra raha manana asa le olona mba azo anadidy hoe manana firenena, fa tsy zay ny zavatra miseho nefa fa tsy zay nefa ny zavatra miseho fa fanohy ara ny poto-kevitry ny vahoaka malagasy ny zavatra niseho tamin'ny lazaina fa hoe fahaleovan-tena tamin'ireny fotoana zay satria mbola teo ambany vahoa ny mpanjanantany na ara-politika na ara-toe-karena ny vahoaka malagasy tamin'ireny fotoana ireny. Koa maro be ny zavatra niseho tamin'ny première république de niezaka zahay zany teo amin'ny monument fanatona tamin'ny président Ntsirana hoe mba hanovana ny fomba fitondrana Madagasikara fa ohatran'ny ny fitondrana mbola miakina amin'ny vahiny zao fitondrana zao. Tsy nekeny tamin'izany fitondrana zany satria lazaina taminay tamin'izao fotoana zany ary de hoe hisy formation accélérée atao amin'le tanora amin'ny faritra rehetra mba hitoviny lenta fa tsy ho an'ny ivotany amin'ny Betsileo sy Merina ihany ny cadre eto Madagasikara. Zay ny lavonay sy toko lamandrajona moa zany zavatra zany tamin'izany fotoan'androny. Dia teo zany nanomboka ny fanenjehana mafy ny monument. Dia rehefa natao ny fifidianana tamin'ireny fotoana ireny, ny ray aman-dreny angamba mety mahatsiaro fa tsisy olona afaka ny azo fidiana tamin'ireny fotoana ireny fa de sarotsarona candidat zany a ny olona le milatsaka ankoatra ny PSD tamin'ireny fotoana ireny. Fa ny fanosana ny vato de enjehana anaty ala ny membre de bureau de vote any anaty ala no sana ny vato zany a de manaovana sy ny le mpifidy zany, zany hoe tsisy zany ny fifidianana nanomboka tamin'ny zay fotoana zay zany de farany nanapa-kevitra ny monument tamin'ny 68 ataoko ambangivangony any fa mbola metraka fanontaniana nareo. Nanomboka tamin'ny 68 zany de nanapa-kevitra ny monument nivoatana Antsirabe hoe tsy lasa tsony izy tia fa andao tsika anova fomba fiady indray fa tsy akina amin'ny fifidianana. Iny moa zany fanapa-kevitra tamin'izany zany de hoe hanofetsika mafimasy handray zany ny fitondrana eo amin'ny fanaovana révolution. Ka tamin'izany fotoana rano zany de hoe ny tapa-kevitry monument tamin'izay mba hantsina ny hevitry nra tamin'izany fotoana zany hoe namonola monument tsy etoko. Fa tamin'izao fotoana zay a rehefa natao le fanomanana le 61 de nafarana misy le tanora formena anatrika an'le tolona de tandremo rehefa makany amin'ny tobin'ny gendarme nareo na any amin'ny chef-canton chef de district raisina fotsiny fitaovam-piadiana de raisina fotsiny le mpitondra de apetraka eo hoe manam-piova ny fitondrana ankapobeny. Fa ny fitondrana teo tamin'izany fotoana zany no nitifitra ny tola tamin'izany zay nitareha monument de teo amin'ny 3 arivo no maty tamin'izay fotoana zay. Zany hoe tsy indriko zany satria tsisy hevitra intsony zany ny fifidianana teto tany Madagasikara satria tena halabato ary niteneniko teo hoe entina mandorotra anaty ala ny urne de any nisana ny vato. De raha ny fifidianana zany a de tsisy zavatra hiova mihitsy Madagasikara mbola miakina amin'le fifidianana. Ekena moa fa mbola misy tarazo
tamin'andro fanjanahantany satria de tsy eken'le olona am'izao fotoana zao ary mariny zany fa na tsika miteny zao de mbola maro ny alabato ary mandaika sy mety tsy alavelatsy zay milaza fa tsisy alabato zay fifidianana atao teto Madagasikara. Koa izany indrindra zany no nahatonga ny 71 hoe hanovana le rafitra de rehefa vita moa tamin'ny 71 iny dia afatsireo maty zany de le mpikambana monument mpitarika rehetra de nisamborona tany amponja daholo mitarika monument de tamin'ireny fotoana reny de tsaron'ny ray aman-dreny reo tsy angamba mety ho tapoka am'izay tsy mahalala ny tantaram-pirenena fa reo mpianatra dokotera tamin'ireny tamin'ny 72 reny de nisy tanora monument maromaro izy ireny de efa nanatona tany am-prison tany amin'ny mandrimbotsy tany amiko reo tanora reo de hoe ahoana no fitorohevitra ataonao fa tsy zakanay tsiny mpianatra dokotera zavatra miseho zany miseho am'izao fotoana zao ka hoe azonareo mba tsodrana aminareo hoe mba hanintolona de nanome tsodrano zay sy ray aman-dreny Mojajonona de nitony 72 de reny elatatsika reny nifanovana anisy mampalelo anefa fa zany natao rehetra zany dia toetrany rano nandalo amin'ny lamosiny ganagana fotsiny ny figadrana anay ray aman-dreny no ny raharam-pirenena tsy de maivana raha jerena hoe ny nataony ray aman-drenitsika zay namoy ainy sa tsy manana inina nefa asana nanohitra mpanjanahantany zay nitondra bomba sy tafondro dia reny moa zany nandatsaka ny rano koa za zany araky ny lazaiko tamin'ireny resaky natao mitombovoa reny tsy de misy antony loatra ny figadrana iny na raiky amby roapolo taona ray aman-dreny Mojajonona de lazaiko aminareo fa ny fiainany de gadra efatra amby dimapolo taona tompoko gadran'ny Mojajonona mba azahoany ty tanàratsika ty mitolona mba hoe ametrahana ny rafitra fanandrify amin'ny toetrany malagasy ty mifokon'olona zay nahatonga ny fanenjehana atao amin'ny monument zany hoe hanovana le rafitra. Ray aman-dreny misotranao mialatsiny manam-pahateny fa eo indrindra malaza eritreritra zany azo raisina arak'izay fanazavanao zay zany fa nyainga avy amin'ny razo sara ny fanazavanao dia nyainga avy amin'ny resaka fifidianana zay tsy nandeha araky ny tokony ho izy no nahatonga ny fihetsehana tamin'iraika amby fitopolo ray zay mo faharoa manarak'izay ohatra nisy resaka fametrahana rafitra zany teo dia le hoe rafipokon'olona ijoroany le malagasy amin'ny maha izy azy am'le ozy ianao hoe tsy tokony ho zavatra indramina no apetraka fa manana ny maha izy isika malagasy dia ohatrany teo miarina kely any zany hoe matetika anefa na eo amin'ny tantara amin'ny ankapobeny na zay teterahan'ny olona de saika adino zay zavatra zay fa ny zavatra nitranga tamin'ny 2 ihany zany zay niainga avy eo Antananarivo na de nisy le fahafatesan'ny tovolahy modeste aza tany Mbalavoantsiam-Paris no mialatsiny fotrany hoe betsaka mpivoy de ny fanontaniana an-tsainy maro zany ho an'izay te hafantatra moa sy zay tokony hafantatra indrindra reto le zaza tateoriana de hoe nahoana moa zany no somaro adino zay lafiny nahatonga le fihetsehany raika amby fitopolo zay rehefa ampilaharina amin'ny zavatra nitranga tamin'ny firenena tamin'ny 2 amby fitopolo nefa raika amby fitopolo zany vo 2 amby fitopolo sotrandrina anao nampatsain'izay mazava le tiatiky ny mpanjana tany zay atao aoriana fitondrana tamin'izany fotoana zany de mazava satria na le tolana atao monument de lazainy zareo tamin'izany fotoana zao fikomina tany atsimo fotsiny nefa tsy marina fa nanerana amin'ny Madagasikara ny 71 iny nisy fanapahana pont tany Ambatondrazaka nisy fihetsehana tany Diego nisy fihetsehana era amin'ny Madagasikara fa mba hoe hanamarivanana zay natolana nataony voaka tamin'iny fotoana iny de zay nampanginina le izy fa hoe olombitsy tany atsimo fotsiny Mojajonona nitariky an'le zavatra hoe monument olombitsy fa nafenina mihitsy zany ny zavatra niseho tamin'ny 71 reny tsy hoe tsy miparitaka era Madagasikara mahatsiaro lo ray aman-dreny afaka manontaniny ianareo amin'ny faritany rehetra hoe ina zavatra niseho ohatra hoe tany Diego tany Batondrazaka tany Tamatavy
sisy ny sisa misy fietsena deo lera Madagasikara fa dia ny foanana fotsiny hoe tany atsimo mba tsy ilazana hoe ery Madagasikara reto olona zavatra hanovana zavatra rafitra sy hanovana fitonam-panjakana zay zany tena hevitra tamin'ny fotoana iny ka rehefa nisy gouvernement mihitsy natsangana tamin'izany fotoana zany nisy rafitry ny gouvernement fokon'olona mihitsy fa za moa tsy teny anaran'olona niza niza fa tamin'ny namana mpiara-mitolona tamin'ireny moa zany de nakinina tamin'ny namana mpiara-mitolona sasany le reny anona gouvernement tratran'ny perquisition tamin'ny 61 de tsy fantatra na mbola misy ny amin'ny archive national any na fa midorany mpitondra tamin'izany fotoana zany fa misy rafitra gouvernement tsy rafitra hitondrana amin'ny alala fokon'olona tamin'izany fotoana zany. Eny toko zava-dehibe zany ary mety hitsambikina kely tsy eo amin'ny tantara zay zany vinavinana rafitra ara-pokon'olona anankiray de raha somary hitsambikina avy hatrany tsika aty amin'ny fokon'olona saika napetraka ny topolara tsy mandrava inona mety fahasamihafany zay endrika raha-pokon'olona anankiroa zay. Tsy de misy fanalavitra misy satria tsy koa marinina kely fa rehefa mipoaka moa tamin'ny raha tamin'ny 61 iny de hita tokoa zany ny famonoana ny vahoaka malagasy tsy tany atsimo any averetrona mandeha satria nisy fisamborana ny olona monument na tsy monument na fianakavian'le monument de nisamborana tany ambotiana reny dia taorinan'ireny zany de nisy fionany ray aman-dreny Mojajaona sy Tokoklara tsy mandrava ary nisy tenako zay miresaka amin'ny roa de nanatry tamin'izany resaky izy mianaka zany ary tena nisy fandray tokoa izy mianaka toko marina koa amin'ireo zanaka monument sao de lasa eritreritra zavatra hafa marina fa lehiben'ny gendarmerie Tokoklara colonel Ratsimandrava tsarovitsika fa menambany mena izy lehiben'ny gendarmerie pireneny baiky no azony fa kosa nohony rehefa vita ny raha iny de niona izy mianaka dia miresaka tamin'ny vahoaka tany atsimo ny Tokoklara Ratsimandrava de nanao fomban-drazana izy misy ny fihavanany amin'ny vahoaka malagasy tany atsimo nanomboka atao zany izy ray aman-dreny Mojajaona de miaraka izy mianaka tsy mifanary mihitsy ary tena nampy ny ray aman-dreny Mojajaona Tokoklara Ratsimandrava tamin'ilay fotoana satria mitovy ny tadindokan'izy mianaka de ametrahana rafitra fokon'olona. Tateo aorianan'izay indray tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka de efa nisy fokon'olona nitsangana ihany indray nisy fifandraisany ve reo tamin'le tany am-piangiana sa tena fomba fijery hafa mihitsy no tafapetraka tateo aoriana. Mialatsiny amin'ny président Ratsiraka raha iresaka amin'izao zavatra zao tsy vaovao akory fa mbola toy ny resaky Mojajaona mihinan'izany sy ny amiral Didier Ratsiraka amin'ilay foto-kevitra fokon'olona ka nametrahana ny fokotany sy ny sisa nefa miarahantsika mahalala fa tsy tanteraka satria ny takeo reny zany rehefa naongana président Ratsiraka de tsy tanteraka intsony le foto-kevitra fokon'olona na de efa nandeha kely ihany rehefa azo lazaina hoe nandeha ihany ny nampitombolafin'ny fandriampahalemana ny fivoriam-pokon'olona ny mbola ny sécurité isaky ny tanàna rakanina ny fokotany fa tsy tanteraka moa le izy no zavatra miseho tamin'ny firenena taorian'ireny. Am'izao fotoana zao dia maro ihany koa ireo fikambanana na vondron'olona zay mieritreritra fa tokony mbola ho apetraka ny rafitra fokon'olona mba hialana amin'ny olana maro samihafa zay iainan'ny firenena eo amin'ny fandaminana ny fiainam-bahoaka manoloana ny fihazakazaky ny teknôlôjia am'izao fotoana zao sy ny fivoarany zava-misy maro ianao ve mety hiombo-kevitra amin'ireo olo ireo fa mbola tokony ho tanterahany zany sa efa ilozan'ny toetrandro. Satria hoe rehefa antanena zay za tena rehefa nanadiady sy mijery ambony ambany ny fipetraky ny raha-pirenena malagasy hoe fa manino ty Madagasikara ty mikorotana lava amin'ny fandinihako azy akaiky zany
de tsy mifanandrifa amitoetra atsika malagasy ny zavatra miseho any amitsika zany hoe ny société zany hoe ny fiarahamonina zay haina malagasy am'izao fotoana zao zany hoe mindrana ny fiarahamonina avy any ivelany zay tsy mifanandrifa amitoetrana malagasy satria tadio anareo tanora ary mino fa mararan'zany ny akamaroan'ny olona tamitsika ny fokon'olona tam'izany ne mbola tsisy akora azy amy finoana kristianina rehefa misy taloha matsy a tena nanaja mihitsy ny hoe Madagasikara ve tia maintsy fianoala Madagasikara de nandrony ray aman-drenitsika tany aloha ne tanora de io tainomby io no atao fandrahoana sakafo de tam'izay hoe natainomby mivadika de tsisy mikasika mihitsy zany hoe fifanajany olona anatin'ny tanàna zany a fifanajany ray aman-dreny sy ny zanaka zay le fokon'olona fa azadikatsika zavatra hafa hoe zany fokon'olona fa zay ny tena niaina ny vahoaka malagasy matoa nandroso ny fiainanatsika malagasy ary indrindrindra isaka ny faritra samihafa zay niaina tamin'izany a de natsaran'izany araka ny teniko hoe mbola tsy nitoka koa ny finoana kristianina de tsisy sanamadika mihitsy re tainombo reny fa hoe fa an'olona zany a zany hoe rafitra fiarahamonina ny fokon'olona zany tamin'ny rafitra am'izany zany ka tsy aleo ve miviverina am'izay tsika fa araky ny teknika vaovao tsika manana zanaka zay manerana an'izao tontolo zao za mino fa raha manaraka an'izany foto-kevitra zay nahatsosy nahendry am'ny vahoaka malagasy zany dia mino aho fa hodany Madagasikara raha manaraka an'izay ny olona zay mpanao politika hametraka an'izay rafitra fokon'olona zay satria tsy zay ihany ampilamina zay mifonoko 100% hoe tsy mifanandrefy tsony amin'ny société zany hoe rafitra iainan'ny vahoaka malagasy hatram'izay a ny zavatra miseho zay indramina mitandrefana am'izao fotoana zao ka zay zany mahatonga hoe zay raha ohatra mivoy an'izay foto-kevitra fokon'olona zay de ao an-damosiny 100% ny tenako fa kosa hoe amboarina araky ny teknika zay miainana am'izao fotoana zao zay ny ilainan'le tanora zany a mba hanametraka an'izay zavatra zay satria tsisy afatsy zay ihany arahantsika am'izao korotana lava zao satria tsarovitsika anie zanakitsika eo amy fokotany ihany ane amy fokon'olona ihany reny olona reny voafehitsika zay ny arena ambany tany reny ane tokony tsy jaly atsika tsy ao amin'ny fokotany misy atsika eo amy tanàna misy atsika eo ne milefona reny arena reny fa manintsika manitra ka zay zany mahatonga resy lahatra hoe fivoizana famerenana ny rafitra fokon'olona zay aoka tsy eritreritra ny tanora zay avaram-pianarana am'izao fotoana zao hoe de ahoana zany nanjarany ny anjaranareo tanora toka de miakina amin'ny ao amin'ny fokon'olona amy fokotany zay misy anareo eny toko eny ary mbola tsy ho famaranana fa misy tononkalo kely ho vakiko eto de rehefa tapitra angam'izay a de mba hiangaviny anao a milaza ny teny farany a zay tianao a ho ampotaina aminay-piaina ny lasa ve dindin'ny omaly mety nampijaly fandrefesana ny anio anofisana ny ampitso koa ianaro ampahafataro ireo zanaka mapara solofinao ry gasikara tena mahafinaritra meny zany poezinao zany tena lalina be mihitsy ka dia etam-pamarana angamba de tsotra ny teniko hoe voizo ary toano hananganatsika rafitra fanandrefa mitoetsaitsika sy iainatsika malagasy teny fokon'olona aza matahotra an'izany reo tanora aza matahotra an'izany ianareo zay miain'Andriamanitra fahasoavana satria ohatran'izay raha ohatra neritreretiny hoe karaha mitsangana raha fokon'olona de ahoana mba aharika arenanareo tsy atoko voamaika hiroborobo sy androso zany a rehefa miraha fa mitsangana rafitra fokon'olona tsisy atahoratsika satria eo mifanandrefy a mitaotsika malagasy aza mino a faefa mijoro ny rafitra fokon'olona zay mifanaraka mitaotsika malagasy zay ihany nampilamina ny tanitsika fa everiko zay ary mbola veriko ny aman-dreny fa hoe ampitopoko zay korotana lava zay zay nandatsahana ny raha malagasy aoka tsika hifandamina aoka tsika hijery laviny fiainanatsika koa matoa ny korotana zao fiainanatsika isan'andro zao a
dia fampihavana-pirenena mbola velatra am'le tany kapako tamin'ny teo aloha fampihavana-pirenena toko a de fandrodanana ny rafitra zay mitanila amin'ny olombitsy fa tsy iainan'ny vahoaka manana izy samy tokony amin'ny anjarany ny vahoaka malagasy eo amin'ny tany misaotra tompoko.